Nareo ny riavana ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Alarobia fa 9 volana May 2024 miombona eto indray isika ho fankalazana ny tompo ary andray ny fampaherezany fanahy masina. Ny salamo 5:1 hatramin'ny 9. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo. Ho anao ny fanginana sy ny fideran'Andriamanitra ny zionao, ary aminao no hanefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no atony ny nofo rehetra, ny zava-mameloka dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Sambatra izay vidinao ka hampanatoninao, hitoetra eo ankianjanao, te ho voky ny zava-tsoa amin'ny tranonao izahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Zava-matahotra no ataonao amin'ny famarinana ho valin'ny vavakay, ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ry tokony faran'ny tany rehetra sy ny ranomasina ny lavitreny. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy. Amen. Hivavaka isika. Mideranao zahay Andriamanitra no ny fahafenon'ny hery ao aminao. Nahariarinao zany tamin'ny namoazanao anay maraina, ary nanomezanao anay fahavelomana vaovao indray, no ny famindramponao tsy nalanindritra. Nahariarinao koa izany tamin'ny fampaherezanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka nandresenay izay mety ho sakana tsy ahatongavanay eto amin'izao tempolinao masina izao. Eny nahariarinao ny herinao, ka mahajoro izahay ankehitriny amin'ity fanompo-pivavahana ity, ho fisaorananao Andriamanitra no ny fahasoavana tsy hain'ny vava-tononona atolotra ho anay mandrakariva, satria tsapanay fa tamin'ny fahorianay sy ny fahasairananay dia niaraka taminay ianao. Tamin'ny fifaliana natolotra ho anay, dia tsy namelanay ho irery ianao. Eny mbola mahajoro izahay eto an-tranonao, ary mangataka trano ny fanahinao masina, mba hitarika anay amin'ny fanetretena ka hibebahanay, ny amin'ny otasasa vitanay, ary ny amin'ny fahadisoana nataonay tsy tsaronay velively. Mamela anay ny amin'ny reny ianao Andriamanitra, ary eto koa izahay dia mijoro mangataka indray ny fanahy masina, ho toy ny fanalahidy ahafanahy manokatra ny baiboly hamakina ny soratra masina, ary ho toy ny fanalahidy koa ny fanahinao masina, hampahiratra ny masonay hahitana indray ny sitraponao amin'ny teninao izay hotoriana aminay. Ko indreto ny fiangonanao Andriamanitra, voninkaino anao ka mitenena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mika 7:1-5 hatramin'ny 12:10 farany. Mika 7:1-5 hatramin'ny 12:10. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Izao no holazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampanisy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy anina eo am-bavany kosa dia iantsony anaovana ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia ho menatra ny pahita, ary angayay ny mpanao fankatovana. Eny, hitampom-bava avokoa izy rehetra, satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery, dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Masina ianareo, mianoho izao ry loholon'ny taranak'i Jakoba
sy ry mpanapaka taranak'Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny ziona amin'ny fandatsahan-dra sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Ny mpifeiny mitsara azony kolikoly, ary ny mpisorony mampianatra azony karama, ary ny mpaminany manao fankatovana azony vola. Nefa Jehova mbola inkinany ihany hoe, tsy atao amintsika va Jehova, tsisy loza anjo antsika. Koa dia asaina toy ny tanimboly ziona noho ny nataonareo, ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny avoana mifono ala. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andiny fahavalo amin'izay novakiana teo ry havana no iarahantsika amin'ity maraim-baovao ity. Ny bokyny Mika mpaminany dia mirakitra ny asa fanompony Mika manodidina ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy. Niara-ny asa tamin'ny Isaia mpaminany izy, ary vanim-potoana nampiorohoro no naminaniny satria nandintona ny fandrahoana ny Asiriana anjanaka ny firenena manodidina azy, ary tao anatin'izany ny firenen'ny Joda. Fa tsy izany ihany, fa vanim-potoana ny fahalovana teo amin'ny fiarahamonina sy teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra koa ny vanim-potoana naminaniny Mika. Ny fahalovana dia arak'izay voasoratra eo amin'ny andiny 5 santionany ihany, manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana ny mpaminany. Manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana ny mpaminany. Ary eny amin'ny andininy 110, ny mpifeny mitsara azony kolikoly, ny mpisorony mampianatra azony karama, ny mpaminany manao fankatovana azony vola. Nefa Jehova mbola iankinany ihany hoe, tsy atao amintsika va Jehova, tsisy loza anjo antsika. Izany no endriky ny fahalovana teo amin'ny fiarahamonina naminaniny Mika mpaminany. Ilazany eo amin'ny andininy 9 manao hoe, izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezany, mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Mampahery ny fanahy masina, ka voalohany mampijoro ho tompon'andraikitra, ary ny faharoa manome fahasahiana hiteny. Mampijoro ho tompon'andraikitra ny fanahy masina, ary manome fahasahiana hiteny. Araka ny voalaza teo dia ao anatin'ny fiarahamonina feno fahalovana, tsy fahamarinana, fanambakana ary fitaka no nijoroany Mika mpaminany. Efa tsy azo nametrahana andraikitra intsony ny mpaminany satria mampanisi ny olon'Andriamanitra, mandray karama amin'ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy. Mpaminany manao fankatovana azony vola, dia nampijoro an'izao mpaminany izao ny tompo, ary tsapany mpaminany fa ny fanahin'ny tompo no mahafeno hery azy. Izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova. Mampijoro ho tompon'andraikitra ny fanahy masina, mampahery antsika ho tompon'andraikitra. Rehefa tsy azo ny anteherana intsony ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana noho ny fangoronan-karena, filana vola nataon'izy ireo teo amin'ny asa fanompoana nametrahan'Andriamanitra azy, dia nampijoro olona anankiray Andriamanitra, i Mika mpaminany. Izany koa ry havana no mbola hiantsona ny fiangonana.
hijoro handray ny fanahy masina ka anatanteraka ny tena antom-pisiny marina eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonana metrahan'Andriamanitra azy. Hijoro amin'ny fahasahiana, amin'ny fahafenon'ny hery. Tena mijoro ve ny fiangonana? Tena mijoro amin'ny fahasahiana ho tompon'andraikitra ve ny fiangonana? Ny mahavariana eny amin'ny fiarahamonina, rehefa mijoro ny fiangonana dia misy manenjika na dia ny kristianina ihany aza. Inona no idiran'ny fiangonana amin'izao na izary? Inona moa no antony itenenan'ny fiangonana amin'izany? Aleo samy maka ho aza ny fiarahamonina sy ny fiangonana akatony ao am-piangonanao ny hevitrareo fiangonana. Fa tsy hevitry ny fiangonana ry havana no lazainy, fa hevitry ny tompo izay manjaka aty amin'ny fiangonana sy eny amin'ny fiarahamonina. Hevitra ilay mpanjaka ny mpanjaka, teny ampitondrain'ny tompo, ny tenin'ny fiangonana izay mpaminany ankehitriny. Ka tsy hoe azo akombona ny vavan'ny fiangonana na azo idina ao anaty rindrina efatry ny fiangonana ny hevitr'Andriamanitra, fa ajorony ny fiangonana ary feno ny hery mba hoeny tontolo eny araka ny tenin'ny tompo manao hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Ary dia ampisaintsainantsika kristianina tsirairay izany, ampieritreritra ny fiangonana manontolo koa ny amin'ny hoe tena feno ny fanahy masina ve ny fiangonana ary ajoro tompon'andraikitra tsy ao amin'ny fiangonana ihany fa eny amin'ny fiarahamonina koa. Manome fahasahiana iteny. Ny zava-misy araka ny soratra masina izay nivakiana tamintsika teo dia ny filazan'ny mpaminany fa mety zay atao, tsisy loza anjo fa eo amintsika Andriamanitra. Mifanohitra amin'ny zanak'Israely tany anefitra izay nyantsoantso hoe aiza Andriamanitra e? Aty anefitra aiza Andriamanitra anome rano, aiza Andriamanitra anome hanina. Tamin'ny vanim-potoana ny mika mpaminany dia tsy mba izany, manao ratsy ary miaina ao anatin'ny filibana ny amin'ny vola izay vola tsy marina, ny mpaminany sy ny mpitondra fanjakana ary samy teny hoe amintsika Andriamanitra tsisy loza anjo atsika. Fanomen'Andriamanitra ny fanahy masina mika mpaminany araka ny tapany faharoa manao hoe mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Io dia mampatsiahy antsika ny Timoty faharoa, toko faharoa andininy fahafito sy fahavalo. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Koa aza menatra hijoro vavolombelon'ny tompontsika. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Aza menatra hijoro vavolombelon'ny tompontsika. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Fanahy mahery, fitiavana, fahonona tena. Ny olona manana an'ireo toetra ireo voakarin'ny fanahy masina mahery no afaka hijoro tsy amikenatra ho vavolombelon'ny tompo. Indraindray dia adintsika ny hoe fitiavana sy fahonona tena fa fanahy mahery ihany. Fa ny olona manana hery ajoro hiteny amin'ny fahasahiana dia ny olona manana fahonona tena koa. Tsy manao tahaka ny mpaminany hoe mampianatra azom-bola na manao fankatovana azona vola na mandray karama mba hanaovana ny asa fisoronana. Mahony tena. Mahafinaritra ry avy amin'ny filazan'ny boky noabolana ny hoe tsy mangataka ny amin'izay mihoatra sao dia hanamavy ny anaranao Andriamanitra. Tsy mangataka fa zay ampy ahy ihany.
ndrao ato tonga malahelo ka angalatra zay ampy zany mahatonga ny hoe mivelona amin'ny fahasoavana ny olon'Andriamanitra fa tsy miankina mikajikajy fa ny mpaminany sy ny mpisorona atao amin'ny mpaminany Mika atao amin'ny boky Mika dia velona mikajy mampanisy ny oloko manaikitra amin'ny nifiny mitory fiadanana ary izay tsy manome azy dia antsony ady masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha te hanana fahasahiana hiteny ny fiangonana, aoka tsy ho voagejany kolikoly, aoka tsy ho fehezin'ny fitiavan-tena, ary aoka tsy ho voarebirebiny faminaniana sandoka mandrobo ny olona izay miaino. Rehefa tokony ho ambarany amin'ny fahadisoana dia lazaina satria mampahery teny ny fanahy masina. Rehefa tokony ho tondrona ny fahotana dia atao mibaribary satria mampahery hampiariary izany ny fanahy masina. Atombohy ao amin'ny tenanao ny fandraisana ny herin'ny fanahy masina mba hampibaribary ny tsy mety ataonao ka hialanao amin'izany. Atombohy ao amin'ny tenanao ny fandraisana ny fanahy masina mampahery mba hijoroanao ho tompon'andraikitra ka sahinao miteny ny afako rehefa avy nandinika ny tenanao ianao. Ry havana malala, fiangonan'Andriamanitra isika, miandrandra indrindra ny fanomezana ny fanahy masina dia mivonoana fa izany fanahy masina izany tsy ahidin'Andriamanitra foana ao anatintsika fa ampijoroany antsika ho tompon'andraikitra ary anokafa ny vavantsika anana fahasahiana mba hiteny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo miandrandra tokoa ny fahatsiarovana ny nanomezanao, nampidinanao ny fanahy masina ny fiangonanao. Andro Pentekosta, fahatsiarovana fahavokarana. Andro Pentekosta, fahatsiarovana koa ny fahasahian'ny Petera ny teny nanambara feno ny fahamarina ny filazantsara. Ary eto ny mpaminany Mika dia manome ohatra ho an'ny fiangonana fa feno hery izy no ny fanahinao tompo izay maniraka azy hiteny ny ota sy ny fahotan'ny fiangonana, taranaka Jakoba sy ny taranaka Israely. Tsy misy izay tsy niteneniny na ny mpitondra fivavahana na ny mpitondra ara-piarahamonina. Ao anatin'ny firenena anjakan'ny fahalovana izahay ary ahatarafana fitongilanana eo amin'ny fizaran-karena, eo amin'ny fifampitsinjovan'ny manana sy ny mahantra. Tompo, ajoroy toany Mika ny fiangonanao, tsy hijanona fotsiny atao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana vao hanana fahasahiana hiteny, fa hivoaka ny fiangonanao mihitsy hampanakoako ny filazana ny fahadisoan'ny olona, ny tsy fahatanterahan'ny fiarahamonina, mba tena ho mpaminany marina fa tsy ho mpaminany manaikitra amin'ny nify, mba ho feno ny fanahinao masina, ilay fanahy tsy osa fa mahery, mahabe fitiavana, mahafeno fahonoana tena. Dia misaotra tompony amin'ny azahoanay koa miantoraka aminao ka mametraka ao am-pelantananao indray ny tontolo andronay, ny tontolo andro ny ankonanay, vady aman-janaka, ray aman-drenina ray tapo, ny tontolo andro ny sehitry ny asanay ka hanonanay eo am-pelantananao ireo ray birao aminay, ireo ray kilasy aminay, ireo tompon'andraikitra miadidy anay, mifehanay, na mpampianatra izy ireny na mpampiasa. Ary hanonona anay aminao koa ireo kristianina maro manerana ny tany mba hametrao ny fanahy masina ho tompon'andraikitra feno eo nivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary hanana fahasahiana hiteny mba hitodian'ny olona aminao Andriamanitra, ilay mirotsaka antsehatra amin'ny fahamarinana
sy ny fahamasinana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fiangonanao. Jereo ny firenenay Andriamanitro, vonjeo amin'izay endriky ny tsy fahamasinana sy ny tsy fahamarinana rehetra, ary mangataka aminao izahay mba hiaino ny vavaka mangina asandratray aminao. Dia tsarovy amin'ny fampaherezanao amin'ny alalan'ny fanahy masina ny zanaka izao fiangonana izao eto an-tanindrazana ny ampitan-dranomasina, mba ahery ao aminao koa izy ireny eo amin'ny fiatrian'ny fiainany andavanandro. Ary raha misy ilay fahabangana eo amin'ny fiainany ara-panahy Andriamanitro, dia anao hijoro ao amin'ny tokantrano misy azy, hampahery, hampiorina ny finoany, ary tsy hahatonga azy ireny ho amin'ny fiemorana. Akambanay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana iara-manonina ny fanakem-pinoana laharana voalohany isika. Voasoratra hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijana napaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombona ny olona, ny famelan-keloko, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ho aminareo hatramin'izao sy mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.